Eo amin'ny tontolon'ny asa indray kosa nananateraka ny fianiana ny androany maraina tetsy amin'ny tribonaly Anosy ireo mpiasa miisa 80 mianadahy hiditra ho mpanara-maso ny tontolon'ny asa sy ny lalàna sosialy na inspecteur de travail des lois sociales. Fanadihadiana mahakasika an'izay no erahantsika ny rotsy rakotiny iray ny Sariny Mamy Rasoana io. 80 mianadahy ireo inspecteur de travail nananateraka ny fianiana ny androany maraina tetsy amin'ny tribonaly Anosy. Rehefa mahavita ny fiofanany mandritra ny 2 taona ireo inspecteur de travail dia tsy maintsy mandalo ny fianianana vao afaka manao ny asany ara-dalàna ka misy amin'izy ireo ihany koa no alefa any amin'ny faritra. Saika ho isan'andro hoy nambaran'ireo talen'ny asa sy ny lalàna sosialy ireo fitarainana izay voarain'ny inspecteur de travail momba ny asany ary matetika dia ireo mpiasa efa tapaka fifanarahana no miazakazaka mitondra ny fitarainany. Sartre fatana satria ny inspection de travail miparitaka eran'ny Madagasikara. Ty zany direction générale, misy inspection de travail régionale eo amin'ny 1 miparitaka eran'ny Madagasikara. Isan'andro izay mahazo plainte any amin'ny faran'ny taona any angamba misy rapport d'activité mety fatana firy statistique fa misy foana amin'ny plainte san'andro satria mahazatra angamba dia hoe ny inspection de travail manao plainte raha nahita ny serment nataotao nareo iny zany atao hoe serment secret de production. Iny zany mampiavaka ny inspecteur de travail amin'ny sorontany enamina rehetrarehetra satria ny inspecteur de travail dia fena statut international, fena convention 81 ny organisation internationale de travail dia sy ny convention internationale 129. Zay zany no appliquena makaty ka ireo olona reo zany feny secret de production izy sy feny secret na obligation de réserve sur les sources de plainte. Anisan'ny asa izay antsoroan'ny inspecteur de travail voalohany indrindra moa ny fiarovana ara-tsosialy ary koa ny fanaraha-maso ny fampiarana ny lalàna eo ihany koa ny fanaovana fanadihadiana eny anivon'ny mpampiasa. Zavatra tokony atao voalohany aloha dia ny fanatsarana ny tontolon'ny asa indrindrandrindra eo amin'ny fanarahana ny fampiarana ireo lalàna mikasika ny asa. Izany hoe tokony atao zany izao dia ny famporisihana ny inspecteur de travail hanatanteraka ireo fisafona eny anivon'ny orinasa satria amin'izao fotoana izao zany izay ny tena tsy ampy amin'ilay hoe tsy ndeha ampy fitaovana loatra ny inspection de travail. Ny fanjakana dia tokony hanome fitaovana ny inspecteur de travail hanatanterana ny asany ohatra amin'izany ohatra ny birao izay ahafahany miasa na ireo transport izay ahafahany mandeha manao descente eny anivon'ny entreprise. Raha ny totalin'ny inspecteur de travail eto amintsika amin'izao dia manodidina ny 100 eo izy ireo ary tsy mbola ampy izany isa izany raha ho an'ny eto Madagasikara. Izany indrindra no hanatanterahany eny anivon'ny ministeran'ny asa sy ny lalàna sosialy ny fomba ametrahana inspecteur de travail isaky ny faritra indrindra fa ireo faritra izay hita fa misy orinasa lehibe ary manana mpiasa maromaro.